Totsain'eto Toamasina etsy ampasy mazava ao amin'ny delta ny varavarana misokatra ataony orinasa Ambatovy ampafatarany ny asa fitrandrahana ataony sy ny kenikenina manodidina izany. Adidy amenandraikitra ao anatin'izao varavarana misokatra izao azy ireo ny mamaly ny fanontanian'ireo olona rehetra indrindra ny mahakasika ireny karazam-panahina mifantoka betsaka amin'ny fahasalamana, ny tontolo iainana sy ny fampidiran-ketra. Tanjona ho azy ireo ny ametraka ny mangarahara ampahafantarana sy ampahazava ny sain'ny olona. Anisan'ny voaresaka matetika ohatra ny mahakasika ny tamberim-bidy raha isan-jato izay anjara ny fanjakana Malagasy nosoritany tompon'andraikitra ambony eo Ambatovy ity, fa tsy io ihany akory no vola alohan'ny orinasa amin'ny fanjakana, fa misy koa ny karazan-ketra 700 hafa izay tsy maintsy alohan'ny orinasa mpitrandraka toy izao, ankoatra ny vola izay efa manodidina ny 520 isan-jato avy amin'ny tombony azo avy amin'ny vokatra vokarina. Mitondra fanazavana momba izany ny talen'ny fifandraisana eo anivon'ny orinasa Ambatovy Andriamatoa Andrenarivelo Lalaina. Tena mampiavaka ny varavarana misokatra izay atao eto Toamasina dia mamaly ny fanontanian'ny olona izay be dia be tokoa, ary azoko lazaina koa tsy fanontaniana ary fa be dia be koa ny fanahina isan-karazany, satria dia izay ny zavatra tsapanay teto. Hita hoe tena mbola vaovao tanteraka ho antsika Malagasy ny fitrandrahana goavana be tahaka an'izao. Be dia be ny fanahin'ny olona na amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana zany na lafin'ny fahasalamana zany, ka izay nisy tena mampiavaka an'izy ity, miezaka izay mamaly ny fanontanian'ny olona mikasika an'izay rehetrarehetra izay. Ny antony nanazavana ihany koa le resaka hoe raha isan-jato no anjaran'ny Madagasikara dia izao misy fifangaroan-kevitra goavana be mihitsy amin'izy io. Raha isan-jato no voizin'ny olona maro be dia be, ka dia mahatsiaro izay manana didy mba manazava ihany, na dia tsy tokony ho andraikitra orinasa privé raha no manazava lalàna, satria aza adinontsika fa ny lalàna Malagasy ange no mametra ny tamberim-bidy takan'ireny, saingy tsy mahalala akory ny akamaroan'ny olona fa ny tamberim-bidy na ny redevance minière no raha isan-jato, ary tsy izay fotsiny ny fanefana rabola izay efainy ny orinasa takan'itony. Fa eto dia mahatsiaro izao hoe ohatra hoe izao any ny apahany alain'ny fanjakana amin'ny tombony amin'ny orinasa mpitrandraka dia hatrany amin'ny 520 isan-jato ny tombony, ka izay zany ezahana hazavaina amin'ny olona eto daholo izay rehetrarehetra izay, ezahana hazavaina amin'ny olona fa ny karazan-ketra izay alohan'ny orinasa mpitrandraka renan-kibon'ny tany angeka misy karazany 700 fa tsy ny tamberim-bidy raha isan-jato na 2 isan-jato fotsiny. Izay no hazavainay amin'ny olona eto. Natsiaro zany izay hoe misy lafiny tokony hazavaina amin'izay, na dia tsy indriko tsara raha fa tsy anjarana orinasa privé ny manazava ny lalàna, satria lalam-panjakana izay voafidy teny amin'ny anteny miera no mametra ny tamberim-bidy sy ny hetra rehetrarehetra izay alohan'ny orinasa tahaka an'izao. Endrika iray ny safidin'ny TFR na ny task force régionale Atsinanana hoentina miady amin'ny VIH SIDA izay ankalazay nizaky ny fiatombohan'ny volana Desambra ny hazakazaka bisikilety ady amin'ny VIH SIDA. Endrika anentanana ny sokajin'olona rehetra amin'ny lafiny maro. Ankoatra ny hazakazaka bisikileta nefa dia efa nisy ny 2 andro natokana izy ireo nanaovany ny fanentanana ary ny famporisihana ny olona hanao fitiliana maimaim-poana ny VIH teny anivon'ireo CSB toy ny Tetsekiriry sy ny teny Tanambao Veriry. Lahara-pahamehana ho an'ny task force régionale Atsinanana ny fandrindrana ny ady atao amin'ny ST VIH SIDA eto antoerana, izany hoe ato anatin'ny faritra Atsinanana, fa eo dia ho ihany koa ny fametrahana fanamby amin'ny famporisihana ny olona hanao fitiliana ny VIH. Ny fahafantarana ny toetena manoloana ny VIH mantsy no ahafahana miantoka ny fahasalaman'ny tsirairay, fa indrindra ny fandraisana tanana izay mbola imaso ny fitondram-panjakana Malagasy ankehitriny. Hazakazaka bisikilety ady amin'ny VIH SIDA 20 mianadahy ireo nandray anjara tamin'izany, ary dia nahatarafana fa vonona sy mavitrika tokoa ny tanora rehefa iresaka ny hazakazaka bisikilety miaradia amin'izany ny fanaovana fitiliana ny VIH.